somatsara eto amin'ity toerana ity. Tompo, na ny manatrika eto, na ny any amin'ny tambajotra sy tserasera, mangataka mba ho kasianao, andray ny teninao, andray révélation avy aminao, ary ho tsapanay fa ianao tokoa miteny dia iovy zay ao anatin'ny teny. Za zay anambarany teny kosa Tompo dia mangataka ako ny fanahy masina hikasika ka ny zavatra rehetra zay voaka eto dia avy aminao ry Andriamanitra ray. Mitenena Tompo, fandreto zay miaino anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mahazo toerana Tompoka. Misaotra an'Andriamanitra indray tsika no ity andro androany ity. Misaotra azy satria herinandro vaovao androany. Andro voalohany ho an'ny herinandro dia mino fa misy zava-baovao indray omeny Jesosy atsika. Ny azo antoka aloha dia rehefa miavao ianao dia zay ianao ilay miaraka amin'Andriamanitra. Izy mihitsy mantsy no miteny. Araka ny Jaona moa zany nanoratra an'ity, apôstôly Jaona nanoratra ny Apokalipsy 2:25. Hozy izy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Dikan'izay mila miavao ianao. Rehefa tsy miavao dia mifangaro amin'ny tota. Dia rehefa tota dia matetika tsy dia tena ampiasaina firy eo amin'ny asa fitoriana filazantsara satria mampisy fahalovana ny zavatra tota. Ho an'ny androany dia olazaiko ihany rehefa avy eo inona ny lohahevitra ity fifampizarana izay andrahan'ny Tompo anaty fa misy fampidirana fohy eo anaty minitra vitsy aloha zany entina ho zaraina amintsika androany ny zavatra tsikaritra manamarika n'ity asa fanompoana izay misy antsika ity dia matetika rehefa ary izy ity dia mitranga foana na eto amin'ny sekoly na any amin'ny zoma-panontronana na any amin'ny sabotsyn'ny communion. Ireo andro anankidimy izay enotsika tenin'Andriamanitra ireo dia mitranga foana ilay zavatra. Dia tsy inona zany fa rehefa misy fahamarinana voarain'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika dia avy hatrany izy tonga dia tsy misorona miteny an'ilay teny. Zany hoe direkta, tsy miolakolaka, tsy mijery toerana, tsy mijery ihany koa ny voninahitra izay hoentinao amin'ny misy anao fa tonga dia direkta. Zay moa zany le tsy misorona tiako tenenina. Dia reny teny ireny matetika rehefa mipakany amintsika dia samy manana ny mandray azy. Indraindray le izy marary tena marary fa raisina le izy hohanina, atelina dia hiainana. Dia misy koa le izy fanitsiana fotsiny. Dia indraindray tsy marary ianao zany fa fampatsiahivana hoe zay le zavatra. Dia rehefa azonao le fampatsiahivana dia tokony ho ampiarina ihany foana koa. Dia androany mba hianatra ny ray aman-dreny zany mba ametraka fanontaniana tsy misorona. Dia miangavy ianao mba valio tsy misorona ny anatinao koa ity fanontaniana anankiray ity. Fanontaniana diso fantatritsika le izy fa eo amin'ny valiny matetika no somary maromaro le valiny. Fa androany kosa le izy dia tadiavantsika valiny anankiray dia ho porofotsika izay valiny izay. Zao le fanontaniana hoe iza marina moa ianao io. Ianao le mipetraka amin'ny sezy io zany dia ianao izay miaino koa any amin'ny tambajotra serasera ary indrindraindrindra ireo izay mpiaino radio. Iza marina moa ianao io. Tsy misorona izany fanontaniana izany dia miangavy ianao valio an-tsaina tsy misorona le izy. Samy manana ny valiny tsika fa andaontsika ampitovy fomba fijery kely androany raha iza zany mamaly io fanontaniana izay apetraka io, le izy moa zany tsy valiana amin'ilay identité hitantsika any anaty kopia na any anaty livret de famille na any anaty kara-panondro akory. Fa le hoe iza marina moa ianao io ao amin'i Jesosy. Zay zany le fanontaniana mipetraka. Dia ny valiny hitako aingana be zany ary mino fa fanahy masina no mitarika amin'izany dia hoe za le zanak'Andriamanitra. Ataovy an'izao ny tanantsika izay manana valiteny mitovy presque antsika rehetrarehetra. Fa izao amin'ilay maha tsy misorona an'ilay fanontaniana dia miangavy koa mba porofona le izy. Dia ny fanaporofona anazy zany tsy atao anjoanjo izy ny fiteny malagasy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny fa tokony misy marika hitenenana fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia izao anome repera fotsiny androany fa mangataka anareo any amin'ny toerana izay misy anareo any rehefa vita ity sekoly ity dia mba manam-potoana mandiny tena mamerina an'izay fanontaniana izay dia mamerina an'ilay valim-panontaniana dia manam-porofo fa be dia be mihitsy miporofo fa androany vitsivitsy fotsiny olazaiko anareo satria fampidirana ity resantsika azy ity. Porofo voalohany hita rehefa miteny hoe zanak'Andriamanitra ianao dia voalohany ny identité anao. Ny identité anao amin'i Jesosy ilay tianao resahana. Dia somary manitikitika izy ity dia ambarako le izy ahafahanao mieritreritra tsara. Fa raha vao miteny identité aloha zany dia roa ny tena malaza. Ray voalohany ny daty nahaterahanao.
dia faharoa ny ray aman-dreny niteraka anao. Ireo foana matetika ny identité izay tsy azo sarahana amintsika. Dia raha miteny zany tsika hoe zanak'Andriamanitra, oviany ianao ny zanak'Andriamanitra dia valianao ao an-tsaina ilay izy. Ny fahaterahanao amin'ny Jesosy dia mila tadidiana mihoatra noho ny fahaterahana ny ala tao kibony ireny. Dia eto zany mety miteny hoe oviany ianao niteraka tao amin'ny Jesosy dia mamaly ianao ao an-tsaina. Dia mety misy blocage kely izay satria tsy tadidinao ilay daty ohatra. Possible zany. Dia izao raha vao tsy tadidinao ilay daty dia torohevitra nomenanao mandana mamerina manolo tena. Miverena manolo tena dia raiketo amin'izay io daty io dia io zany ny daty terahana anao tao amin'i Jesosy. Ataovy amin'ny fo ilay izy satria zava-dehibe zany. Eo mantsy ianao ilay miova, eo ianao ilay lasa zanak'Andriamanitra, eo ianao ilay miavao, eo ilay adinonao daholo ny tany aloha rehetrarehetra, fa manomboka eo indray zany makaty aloha ianao efa olom-baovao. Averiko tsara ho anareo izay tsy mahatadidy ny daty naterahana tao amin'i Jesosy, aleo mamerina manolo tena satria mila avozinao izy teo ny zavatra rehetra, avozony fanoloran-tenanao. Raiso izay fitorohevitra zay dia ataovy amin'ny fo ilay fanoloran-tena, fa manomboka eo ianao zany dia anniverseranao amin'i Jesosy dia mila tsy ahivinao isa-taona hoe androany ny anniverserako amin'i Jesosy. Zay zany zao ny identité voalohany, itenenana fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny identité faharoa dia mazava tsara araka ilay lazaiko teo hoe roa ny tena raha vao identité ny resahana, dia misy koa ilay hoe fantatrao tsara ve ny rainao. Fa raha vao tsy fantatrao tsara ny rainao dia zaza sary ianao zany. Dia rehefa miteny hoe ray mo eto zany dia Andriamanitra ny ray, satria zanak'Andriamanitra antsika dia Andriamanitra ny raintsika. Ny zavatra mitranga matetika dia lasa fambarambava foana ilay hoe Andriamanitra ny rainay, vavaka tsika dia rainay izay any an-danitra. Raha vao misy zavatra mitranga amin'ny fiainana, na mety na tsy mety, fa ny tsy mety indrindrindrindra dia vao teninao foana ny anarany. Izay aloha zany dia manambara hoe zanany tokoa ianao. Fa izao andray ohatra kely mahakasika an'ity ilay hoe fahazarana na hoe fahafantarana tsara ny ray ity. Ianao zao io miainao io dia misy zavatra anankiray izay tsy mety miala mihitsy eny an-tananao. Ohatra telefônina, misy moa zany efa mampiasa ilay telefônina haut de gamme, dia ireny matetika fehezina mihitsy ny fomba fampiasana azy. Fantatrao tsara mihitsy zany raha vao misy zavatra ilainao an'ilay izy, ary matetika raha adino iny telefônina iny, sahirana ianao satria efa niankina tamin'ilay izy. Fantatrao tsara tsina ny fampiasana azy dia nasianao zavatra tany anaty telefônina izay tsy tadidinao, dia sahirana ianao miatrika zavatra anankiray satria adinonao any an-trano ohatra ny telefônina. Dia zay zany zao fantatrao tsara ilay telefônina dia adinonao ilay izy, dia sahirana ianao hampiatra fiainana satria tsy eo ilay zavatra niankinanao. Dia mitovitovy amin'izany mihitsy ilay hoe fahafantarana tsara an'Andriamanitra. Mila fantatrao Andriamanitra, ary ny ten'Andriamanitra moa zany dia milaza mihitsy hoe mila mitombo amin'ny fahalalana azy tsika, mila mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra tsika. Dia rehefa fantatsika Andriamanitra dia mazava ho azy fa haitsika manaja anazy, haitsika ihany koa ny ampiasainy. Misy koa mantsy Andriamanitra zany mametraka karazana iraka ampanovina ny olona anankiray dia matetika tsy tena zay ilay ataon'ilay olona. Dia zay zany ianao ilay tsy eo anaty antom-pisina, na hoe vao iraka ianao any amin'ny gauche nefa droite ny andananao. Tsy tsiketo anie zany fa aloha ilay any amin'ny filazan'ny pasteur Miaina moa hoe any amin'ny pôle centre, tsy haiko na misy zany fa mba ianarako kely ilay izy fa nitady fa ohatrany tsy nahita. Dia tsika zany manomboka androany dia aoka fantatra tsara an'Andriamanitra. Tokony tsy misy zavatra prioritaire ankoatra ny fahafantarana an'Andriamanitra aloha zany. Zay anankiray fa rehefa tsy zay dia ohatran'ny miainaina fahatany tsika eto ambonin'ny tany. Proof fahatelo ilazana fa zanak'Andriamanitra ianao dia hoe ianao ve efa tena miombona lalina amin'ny rainao. Fiombonana ny resaka eto. Dia raha vao miresaka fiombonana dia matetika amin'izay ilay miombona izay dia misy fifanakalozana entre anareo mianaka. Fa mba tsy ho lava be ilay fampidirana dia ho ahitsiko ilay fitenenana hoe raha ohatra tena miombona tsara amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia ny azo antoka ary tena azo tsapain-tanana fa miandry azy ny valim-bavaka. Zany hoe misy embouteillage-na valim-bavaka zany quelque part, fa ianao ve tena miombona tsara amin'Andriamanitra. Fa raha tsy miombona tsara amin'Andriamanitra ianao dia possible embouteillage foana io, ary mametraka frein à main mihitsy ilay valim-bavaka raha ohatra ianao ka tsy miombona tsara amin'Andriamanitra. Fa efatra, proof anaporofona fa zanak'Andriamanitra ny olona anankiray dia hoe efa fantatrao tsara ve ny antom-pisinao. Zao mantsy ny antony hiainantsika aty ambonin'ny tany dia mazava ho azy fa Andriamanitra no nametraka antsika. Tsy misy zany ny olona anankiray lazaina fa tonga eto ambonin'ny tany dia hoe par accident.
zay aloha zany tena tokony tsofiteniny zanak'Andriamanitra mihitsy fa ny zanak'Andriamanitra rehetra dia manana antom-pisiana ka misy roa le antom-pisiana misy ilay antsoina hoe antom-pisiana fototra ny antom-pisiana fototra zany a napetrak'Andriamanitra teto ambonin'ny tany a ny olombelona rehetra na izy na iza hanao ny sitrapony zay zao antom-pisiana anankiray antom-pisiana fototra anankiray koa raha ohatra ny raisina dia voalaza ao amin'ny Genesis ihany koa fa tsika dia nomen'Andriamanitra tsodrano hoe mitera mameno ny tany dia manjaka amin'ny zavaboary anisan'ny antom-pisiana fototra koa zany zay dia napetrehitra io teny io rehefa namaky an'io zany teo mpanomanana n'ity fizarany ity a hoe za tokoa ve Jesosy tena efa manjaka amin'ny zavaboary ve za dia le manjaka tiana teneniny eto zany dia hoe satria ianao natoran'Andriamanitra satria ianao zanak'Andriamanitra miandry anao valim-bavaka dia miteny ianao dia mitranga ny zavatra dia andao tsika rehetra samy andiny tena hoe tena zay marina ve tsika raha sendra tsy ny valiteny a mbola tsy tara androany fa mamerina anao eo amin'le lalana tokony isy ianao a dia ao anatin'ny antom-pisianao a Andriamanitra angatao amin'Andriamanitra hoe inona le antom-pisiko a ndao tsika tena ao anaty antom-pisiana dia ndresahako teo hoe misy anankiroa karazana le antom-pisiana ray le antom-pisiana fototra fa misy koa le antom-pisiana manokana zany hoe ary io a azo marihana amin'le empreinte digitale tsika rehetra ireo mety misy kampana niarateraka taminao a fa tsy mitovy ny empreinte digitale anareo dia ohatra zany koa ny antony namoronan'Andriamanitra anao misy iraka manokana zay ampanaoviny antsika tsirairay avy tsy mitovy efa fantatrao ve zay fa zay le tena antom-pisianao manokana mila trandrahana zany fa tsy tokony akory iaina eto ambonin'ny tany a raha tsy fantatsika zany raha misy zany zavatra mahamaika zao a dia aleo mitady an'le antom-pisiana satria rehefa eo amin'le antom-pisiana ianao a dia ho hitanareo rehefa avy eo le lohateny izay tondrana an'ity fifampizarana ity a fa teny ilaina be a izay fahafantarana ny antom-pisiana amaranako an'le fampidirana point anankiray sisa nolazaiko mahakasika an'ilay proof milaza fa zanak'Andriamanitra ianao ny proof ilazana fa zanak'Andriamanitra koa ianao a dia hoe efa eo amin'ny anjara voatendrinao ve ianao mantsy zany rehefa azonao le antom-pisianao ka nanaiky ianao irahan'Andriamanitra dia tendreny ny anjaranao atateraka n'le antom-pisiana dia efa zay ve tsika ny ahafantarana anazy a hoe efa tena ao amin'izay tsika dia ndao hidirantsika amin'izay ny lohatenin'ny fifampizarana androany zany a dia hoe miaina ny tena fiainana zay zany lohatenin'ny fifampizarana zay hoentsika androany ny teny ateo hoe ny olona ao anaty anjara voatendry zay mahafantatra ny antom-pisiana dia mila miaina ny tena fiainana idirantsika vetivety fa makafakana n'ity lohateny ity satria misy zavatra miverimberinao miaina ny tena fiainana mo anaky efatra le izy a nefa ny anankiroa amin'ireo a dia misy fototeny miverina dia ao le hoe aina zay hoe miaina dia hoe le fiainana dia mbola aina ihany koa dia izao ny zavatra nahavariana nitaritin'ny fanahy masina teo ampanomanana n'ity zavatra ity hoe aika io aina io azavaiko tsara aloha le tiana tongavana amin'le hoe aina resahantsika eto ianao zany zao ohatra mare anao mikasoatsoka ny ambadika any ny sofina amin'ny mandre a fa ny aina ny tena mahafantatra ny zavatra iny hoe zany misy feo mikasoatsoka ny ambadika any tomobile mandeha ohatra marary ny andohanao dia le lomo marary a fa ny ainao mahatsapa an'iny zay ain'izay zany le tiana ho resahana dia natory ny fanahy masina anala izy hoe io aina io ny any mariky ny antom-pisianareo eto tany dia marina tokoa zany satria rehefa miala ny aina dia maty ianao faharoa fanomezana voalohany indrindra nomen'Andriamanitra antsika ny aina raha vao miteny ianao fa olombelona dia ny aina zany ao anatinao a no fanomezana voalohany satria rehefa nivolavolain'Andriamanitra Adama dia ny fofonaina zay vao lasa olombelona dikan'izay zava-dehibe io satria fanomezana voalohany fantatrao tsara ny dikan'izany fanomezana voalohany zany a raha vao indray mandeha anao ohatra nandray fanomezana maromaro a dia matetika le voalohany iny tsy mety adinonao a ary ampitahanao amin'le fanomezana voalohany iny foana zay fanomezana omen'ny olona anao hoe tsara sa ratsy par rapport amin'le fanomezana voalohany ka eto zany tsika dia mila mitandrina kely amin'ity resaka aina ity satria fanomezana voalohany amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ao amin'io aina io misy ny safidy rehefa hisafidy tsika dia ny aina iny ny safidy iny dia eto moa zany resahana hoe miaina ny tena fiainana le aina zany rehefa nasiana nataotao matoateny a dia hoe miaina dikan'izay a misy akta tao ao dia rehefa misy akta tao dia eto aloha zany ny fiainana mba hitako a raha ohatra ka takarina kely le izy dia hoe mampiditra sy mamoaka dia hifototra amin'izay ny resakitsika androany le hoe mampiditra sy mamoaka satria te hiaina ohatran'ny olona rehetra te hiaina ohatran'ny zanak'Andriamanitra dia araka ny teneniko teo avy amin'Andriamanitra le aina
dia andao ny antsika hamaky kely ny Jaona Jaona toko voalohany andininy voalohany aloha no vakiana dia mitsambika antsika ny amin'ny andininy fahaefatra. Jaona toko voalohany dia ny andininy voalohany milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Eto zany dia izingizin'ity filazantsara ny soratan'i Jaona ity fa ny teny dia Andriamanitra. Andininy fahaefatra ny jerevantsika izy no nisy fiainana ary ny fiainana ny fahazavana ny olona. Izany hoe ilay Andriamanitra teny no nampisy fiainana antsika rehetrarehetra, voapirofo eto zany fa le hoe aina dia tena avy amin'Andriamanitra raha io tenin'Andriamanitra io no resahana. Dia fa maninona ary tsika no nomena aina? Dia mivaly teny tsotra sady aingana indrindra dia hoe fanapa-kevitr'Andriamanitra ilay izy. Andriamanitra no nideside hoe omeko aina ty olona anankiray ity mba handeha amin'izay tiako andehanany. Misy lalana voasoritra zany ilay izy. Zany hoe tsika zany ao dia mitovy amin'ny bolongam-bato. Tany moa zany tsika mazava ho azy. Dia nasian'Andriamanitra aina dia nalefany tamin'ny lalana izay tiany hitondrana antsika. Dia raha amin'iny lalana iny zany ianao mandeha, izay ianao miaina amin'ny tena fiainana. Fa raha vao miova kely ilay lalana dia izay ilay hoe miaikaina fahatany ozy izy tsika. Dia andao ny mahafinaritra tatoato izay dia verina foana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis. Genesis toko voalohany faharoa. Ireo moa zany dia tena mahafinaritra mihitsy mamaky azy ary za mampirisika aminareo fa na isan'andro azy nareo hamaky an'io ka handinika an'io omeny ny fanahy masina révélation foana. Tsy ilany ny révélation ao anatin'io Genesis io. Ka androany iverenantsika indray le Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7. Raha mety afisena eo amin'ny écran fotsiny le izy fa ho hazavaiko le fahatakarana kely azo zany tao anatin'io Genesis io. Ny zava-nisy kay ty Genesis toko voalohany andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7 ty tamin'ny fomba namorona an'Andriamanitra, zany hoe 2 étapes. Indromy ataon'Andriamanitra no namorona ny olona dia miforonony ny fanahy aloha tao amin'ny fanahy. Zay le tenen'le Genesis hoe namorona olona izy tahaka ny endriny. Olona le miforonony, olona fanahy. Petit f l'esprit zany io tiako resahana io. Dia rehefa midina kely indray ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy faha 7 teo amin'izay Andriamanitra vao nanamboatra. Nanamboatra antsika izy dia ohatrohatr'izao ny nanaovany any Adama. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Namorona ny olona Andriamanitra, olona tao amin'ny fanahy tamin'ny alalan'ny Genesis toko voalohany andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7. Dia rehefa vita izay etapy anankiray izay dia lasa amin'izay izy namorona na hoe nanamboatra ny Adama. Namboary ny Adama ho tonga olombelona. Ao zany le aina le vovotany aloha ny volavolain'Andriamanitra dia vita izay dia nasiany fofinaina dia lasa olombelona izy. Ka le olona miaina amin'ny tena fiainana zany olombelona. Raha ohatra ianao zany tsy tena miaina amin'ny tena fiainana dia na ianao olona fotsiny na aina mandehandeha. Dia raha vao miteny aina mandehandeha zany moa zany dia jentilisa no anaran'ilay izy. Izay ny fiantsontsika anazy. Fa ny olona ara-panahy na hoe ny olona misy fanahy, aina, vatana, izay no antsoina hoe olombelona. Dia fantatsika fa vovotany zany le nofo, vovotany le volavolain'Andriamanitra. Dia izao koa matetika no somary misy nuance kely eo anatintsika rehefa mieritreritra an'ilay hoe nofo. Matetika avahantsika foana amin'ny fo, nefa amin'ny fo tena nofo. Ny fo zany no safidian'Andriamanitra ametrahana amin'ny fanahy masina ho an'ny mpino ary eo mandrakizay ny fanahy masina. Kanefa io matetika io fo io nofo. Eo matetika no isian'ny fijalian'ny aina zany amin'ilay fifandroritan'ny nofo sy ny aina. Dia nefa ny nofo tokony manaiky ny fanahy le petit f izay ny foronona tary amin'ny Genesis toko voalohany andininy faha 4 sy ny faha 7. Io fanahy io no tokony mibaiko ny nofo sy mibaiko ny aina dia mandeha tsara le tena fiainantsika. Le fofinaina mahavelona zany eto le hoe aina dia hoe âme ny antsoina anazy. Matetika izy io afangaron'ny baiboly teny malagasy foana. Le hoe esprit sy âme. Fa âme zany le resahantsika hoe aina eto. Io aina io le mandeha makany an-tratran'ny Abrahama rehefa vita ny antom-pisitsika. Io aina io koa mety makany amin'ny elo rehefa vita ny antom-pisitsika arakaraky ny safidy noraisintsika. Fa le esprit petit f le nresahana teo zany io le maha olona dia io matetika ny miara-miasa amin'ny fanahy masina. Zany hoe Jesosy Kristy manana ny révélation tokony omeny ianao omeny ny fanahy masina izay ao anatinao iny dia iny fanahinao iny mampifandray an'ilay izy amin'ny aina sy ny vatanao ahafahanao mijoro tsara miaina ny tena fiainana. Dia raha ohatra zany ka manana problema ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny fanahinao dia matetika eo ilay hoe tsy mahazo aina ny fanahy masina.
dia rehefa tsy mahazo eny fanahy masina dia lôzikitsika hitrangana problème dia zay ianao zany le tsy miaina ny tena fiainana. Dikan'izay zany a ireo telo ireo dia mila tsy azo atao ambany zavatra fa indrindra ny fanahy zay mibaiko ny aina sy ny nofo. Ndao vakitsika kely ny Genesis toko faharoa Genesis toko faharoa dia ny 9:9 toy an'ilay 9:7 teo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao ny sahedena tany antsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Izany hoe nanapa-kevitra zany Andriamanitra namorona olombelona tao amin'ny fanahy, nanamboatra olombelona, namorona olona tao amin'ny fanahy, dia nanamboatra olombelona izay le hoe misy aina, vatana ary fanahy zay, dia tsy hoe noforoniny fotsiny Adama dia navelany andehandeha teny fa tonga dia tao daholo ny zavatra rehetra. Efa voamana daholo ny zavatra rehetra ary ny olombelona zany, efa voatenin'ny pasteur Miaina tamin'ny fiandohana teo moa zany hoe tsy tokony misy fahasahiranana raha tany amin'ny voalohany tamin'ilay namoronana ny Adama no nitranga. Fa fantatsika moa fa rehefa niody ny Adama, niova ny zavatra rehetra, fa zao ny azo ambara. Raha mbola misy aina ao anatinao dia tsy mbola tary ianao raha androany anaraka an'io tena fiainana io. Izany hoe raha niody nary Adama dia mbola misy ilay Adama faharoa izay tena tsy maintsy ilayntsika amin'ny fiainana, dia izy no ataontsika dia miverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Iresaka kely an'ilay antom-pisiana andresahana tary amin'ny fiandohana tary aloha satria zava-dehibe loatra io eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izay tenenina hoe zanak'Andriamanitra. Ilay antom-pisiantsika zany aloha dia efa tenenina teo hoe tena fanomezana avy amin'Andriamanitra, izy no mideside. Amintsika amin'ny teny zao zany efa misy fanahy voaforona fa mbola tsy olombelona izy, miandry fahaterahana izy zay vao olombelona. Fa tsika kosa rehefa nanapahan'Andriamanitra hevitra dia eto tsika mila manapa-kevitra koa hoe aleo rangaha tena iainany tena fiainana, dia le tena fiainana zany dia ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny antom-pisitsika dia tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa tsy izay dia tsy ohatrany tsy tsara miexiste etỳ an-tany. Ny antony ray aloha voalohany tsy miaina ny tena fiainana ianao dia zay le tenenao teo hoe zazasary ianao zany. Dia hojerevantsika kely le singa faharoa izay namorona an'Andriamanitra ny olombelona dia tsy inona zany fa mivovontany, fa misy révélation koa nomen'ny tompo anahy teo am-panomanana n'ity teny ity mahakasika an'ilay vovontany. Ndao eo vakitsika ny Genesis Genesis toko voalohany 10 ka hatramin'ny 12 ihany no vakitsika. Genesis toko voalohany dia 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. 12. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahatra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, satria samy araka ny karazany avy, ka manamboa ao aminy. Eny, manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany dia nisy zany. 12. Ary ny tany naniry ahatra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy, satria araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Ny zavatra tsikatro ny 11 sy ny 12 miverina le hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Dia jereo nareo le fiandohan'ilay 11 hoe ary Andriamanitra nanao ny maina ho tany. Dia rehefa eto zany dia tsikaritra be mihitsy hoe ay zany io tany io rehefa tsy misy an'Andriamanitra amin'ny teny dia maina. Tsika nefa teo ny teny fa tsika nofotany, vovotany no namoronana tsika. Dikan'izay rehefa tsy eo aminao ny tenin'Andriamanitra isan'andro san'andro dia maina ianao. Tsara tsy ahivina amintsika fa tena misy le fanahy responsable amin'izy io dia hoe fanahy fahamainana. Ny fanahy fahamainana tena akaiky be, dia rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao dia miditra izy, satria varavarana misokatra ny tsy fahampiana tenin'Andriamanitra. Varim-bariana ianao zany, izay koa fanahy fahavarim-barianana no mikitika an'izay. Dia tsika zany rehefa mieritreritra fa miaina dia tokony tenin'Andriamanitra aloha ilay vovokaina iainana. Izany hoe isan'andro, isan'ora, isan-minitra dia tokony misy tenin'Andriamanitra foana mba tsy hahamaina anao. Androany zany ampirisihany ianao mamaky tenin'Andriamanitra, mihaino tenin'Andriamanitra, fa maina ianao raha vao tsy ampy an'izay tenin'Andriamanitra izay araka io voalaza io satria raha namorona ny tany Andriamanitra dia maina ny tany. Rehefa nasiany teny ny tany mivoaka tao aminy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa izao teto koa tsaroko zany le hoe tena tsara hono le izy. Andriamanitra zany zay le hoe tompony voalohany ka hatramin'ny farany anazy mijery izy hoe na tsisy mivoaka ary eo amin'ny tany dia tsara foana ny tany. Ianao io koa zany
misy zavatra tsara ao aminao fa tsy tafavoakanao fotsiny le izy. Ny antony tsy mahatafavoaka anazy, maina ianao. Dia androany zany mba tsy hamaina anao vakio ny tenin'Andriamanitra. Hoan'ny tenin'Andriamanitra, mankatoava tenin'Andriamanitra dia milamina io. Ndao aloha tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Hojerentsika indray ny Genesis toko voalohany 1:7-20. Ao amin'ny Genesis eo foana tsika fa misy zavatra mahafinaritra ao. Genesis toko voalohany 1:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibidia samy araka ny karazany avy, dia nisy zany. Teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mbola nanao indray, mbola niteny ihany Andriamanitra amin'ny tany hoe aoka hivoaka ao, dia teto moa ny teny hoe biby fiompy, omby zany resahany zany, kisoa zany resahany zany. Mivoaka ny kisoa, mivoaka ny omby isan-karazany rehefa nitenenina ny tany. Tsisy amintsika ilaza fa rehefa atao laoka ireny dia ratsy. Dikan'izay ny tany namoaka zavatra tsara, ianao koa mila mamoaka zavatra tsara. Tsara fa tsy hoe mamoaka fotsiny. Hitantsika moa inona le tsara fa any aparan'ny fizarana any dia omenantsika le izy mba ho gida hoentintsika amin'ny fiainana manomboka androany. Dia raha natsikaritra amin'ilay Genesis toko 2:7 hoe vovon-tany namoronan'Andriamanitra ny olombelona, dia zao ny zavatra mitranga. Le fofinaina iny nalasa olombelona anao. Dia rehefa le fofinaina nalasa olombelona anao zany no mitoetra ao anatin'ny vatanao, dia tsy tany tsotratsony le vatanao fa zava-dehibe amin'Andriamanitra le izy. Zay mahatonga an'Andriamanitra mijery anao isan'andro isan'andro. Dia rehefa mijery anao izy dia mifony jerevana. Jereo, mifony jerevana. Nefa izy namorona antsika tamin'ny fanahy fa mifony jerevan'Andriamanitra. Le fony efa vovon-tany dikan'izay mila fehezintsika io vovon-tany io mba tena ahitan'Andriamanitra antsika. Zay le tenen'ny Matthieu toko 5:15 hoe zay mahita hoe sambatra zay mahita an'Andriamanitra, sambatra zay madio apo fa izy mahita an'Andriamanitra. Raha te ahita an'Andriamanitra ianao zany dia mazava tsara fa mila arovana tsara io vovon-tany io fa manimba antsika io raha vao avelantsika handeha hisarika ny aina hanao ny sitrapony. Dia zao niresaka taminareo teo aloha le hoe ny tany kay zany mamoaka dia mampiditra. Tena zay marina. Ny tany zany naforon'Andriamanitra dia mamoaka ny zavatra rehetra rehefa nitenenin'Andriamanitra. Dia ny fanontaniana mipetraka azy zany hoe raha te hiaina ny tena fiainana ny olona anankiray dia inona le avoakany, inona le ampidiriny. Ireo zany mila valiana, dia rehefa voavaly ireo dia mifarana ny fizarana atao eto dia mino fa voaraintsika le izy dia hoentintsika makivaky fiainana. Andao ny fiainan'ny Adama no jerevantsika, fa i Adama ty kay tamin'ny voalohany tena nahay ny aina. Tena nahay ny aina izy fa nidiran'ny fahalovana moa zany tetỳ ampovoambony tao amin'ny fiainany. Nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny Adama ny fofinaina. Zany hoe tsy Adama no nisafidy aloha zany hoe omeo fofinaina Andriamanitra, fa mivolavolainy Adama. Dia rehefa voavolavola izy dia nampidirina fofinaina tao anatiny. Dia rehefa tafiditra tao amin'ny Adama ny fofinaina dia avy hatrany dia nampiasa an'le izy satria Andriamanitra no nampiditra azy. Eo zany dia efa misy lesona azontsika tsy hohana sahady hoe raha te hampiditra tsika dia aleo izay asain'Andriamanitra ampidirina no ampidirina. Dia mety miteninareo hoe ahoana zany, dia tsotra kely mivaly teny miarahan'ny fanahy masina. Manontania anazy inona no tokony ho ampidirina. Raha misy zavatra tiana ho raisina dia avy hatrany dia manontania aloha ny fanahy masina vao azonao ny décision fanahy masina zay ianao vao mampiditra anazy. Dia hozy izy ny Genesis toko 2:7-20. Ty zany zao anisan'ny famoahana nataony Adama rehefa nampidiran'Andriamanitra fofinaina izy. Dia ty ny famoahana nataony zany hoe napiditra Adama fofinaina dia namoaka koa izy rehefa avy eo. Genesis toko 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tany namoronan'Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia netiny teo amin'ny lehilahy ireny ahitany izay hanonona azy avy, ary izay rehetra nanononan-dralehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izay no anarany. Izany hoe netin'Andriamanitra ny tany teo amin'ny Adama zany ny zavatra rehetra, netina teo amin'ny Adama ny biby, netina teo amin'ny Adama ny voromanidina, netina teo aminy ny zava-mananaina rehetra, dia Adama no nanonona teo am-bavany ny anaran'ireny zavatra ireny. Mazava ho azy fa namoaka Adama, namoaka avy amin'Andriamanitra rehefa nampidiran'Andriamanitra aina izay sura fa nisy fahendrena tao matoa tafavoaka nyreto anarana biby reto. Dia zao ny zavatra mahagaga anahy, tsy nilazain'ny Baiboly ary mino fa tsy nisy koa izay zavatra izay hoe nahitsin'Andriamanitra Adama hoe ory Adama, aza asiana an'izany vorondolo zany fa ataovy voromahery foana, aza asiana an'izany akoho zany fa ataovy voromailala ohatra. Fa matoa le izy notonon'ny Adama tamin'ny vavany dia mazava ho azy fa fahendrena avy amin'Andriamanitra namoahany Adama anazy.
Dikan'izay nampidirin'Andriamanitra le fahendrena dia iny ihany navoaka ny Adama. Noho izay zany izay asian'Andriamanitra ampidirinao ihany avoaka. Izay anankiray zany. Rehefa mampiditra ianao dia mamoa. Ka raha izay no atao dia mazava ho azy fa tsy maintsy tenin'Andriamanitra le ampidirina. Satria izay mihitsy le izy teto raha ny teny teto ny Baiboly hoe nety ny Adama nakao Edeny za mino fa ny zavatra rehetra hitany vao misokatra amin'ny mason'ny Adama dia Andriamanitra miteny daholo. Dia ianao koa mandeha eny an-dalana vao misokatra amin'ny mason'olona mijery ianao tokony ho Andriamanitra miteny ianao satria misy natoran'Andriamanitra ao anatinao. Ndao tsika hitehaka hiderantsika an'Andriamanitra noho izany zavatra izany. Nasian'Andriamanitra namoaka ny anaran'ny zavamananainy ny Adama, tsy mora le izy. Mangalany ny toeran'ny Adama ohatra fotsiny biby ny resahana, ataontsika hoe vorona, izany hoe misy elatra. Mba manandramana ianao eo anatin'ny ray andro mamorona anarana biby izay hita amin'ny masonao, fa sahirana ianao manao an'le izy. Ary tsisy fifangaroana alefa le izy tamin'ny Adama. Dikan'izay misy endrika mila alaina zany, izay le natoran'Andriamanitra ao anatintsika izay zany mila avoaka aingakaingana satria sao dia tratry ny fahaloavana. Inona ny tiako teny le hoe azavaiko tsara le izy hoe raha vao ohatra zany ka tazominao anatinao foana ilay fahatsaran'Andriamanitra, matahotra ianao hamoaka anazy na variana tsy miaina ny tena fiainana ianao, dia tonga ho azy le antsoina hoe fahalovana. Izany hoe ao anatinao fotsiny le izy dia sura fa tsy ho zaka amin'ny vatana io. Izay aloha sura. Satria ohatrany tsy mety raha ohatra tsika ka mampiditra dia tsy mamoaka mihitsy raha sakafo ny resaka. Raha ohatra ianao zany misakafo dia mitohana, tsy maintsy manantona dokotera ianao. Mahatsiaro an'le ohatra ny tenen'ny papa moa izay tsy ho lazaiko eto fa mahay mampahery mihitsy izy ao anatin'le izy dia ny tiako resahana zany dia hoe tsy maintsy mampiditra ianao dia tsy maintsy mamoaka. Izay aloha sura. Dia oka zany le zavatra tsara ao anatinao ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao mba havoakanao fa ilain'Andriamanitra ianao mamoaka. Dia jereo ny le fiainan'ny Adama sy Eva. Genesis 3:7-7 indray no jerevantsika. Fiainan'ny Adama sy Eva indray reto satria aika ery zareo koa napiditra ny tsy fampiditra. Genesis 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io mianarana tamin'ny vehivavy. Tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka dia ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Ahalala ny tsara sy ny ratsy. 9 Haritandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra amin'ny maso ary ny hazo mahatsiritra ahendry dia notazany vony ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nihiratra amin'ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy. Jereo ny le zavatra mitranga eto i Adama nomen'Andriamanitra fofinaina dia mazava ho azy Eva rehefa namboarina dia nitovy ihany le natiora tao anatin'izy ireo. Fa ny zavatra nitranga rehefa tsy tao amin'ny sahedeny Adama, tsy teo anatrehany moa zany fa tsy tao amin'ny sahedeny, tsy teo anatrehany Eva i Adama dia fetsy kokoa ny devoly izay tena ampitandremana antsika androany. Fa io zavatra diso tsara loatra hitanao io mila ianao fanahany fanavahana. Fa rehefa tsara ny zavatra eo masonao, roa ihany ny tokony atao, na raisina na tsy raisina. Rehefa raisinao le izy efa niteny taminao ve izay ny fanahy masina. Satria teto dia hita fa tratry Eva napiditra zavatra tsy tokony nampidirina. I Adama zany tsy mahalala ry mbola mikotrana be manao ny anaram-biby tsy ny anaran'ny zavamananaina. Eva tia mampiditra zavatra hafa. Dia jereo tsara fa la intermédiairan'ny Eva nampidirana fahalovana. Dia hitantsika tsara fa rehefa manaiky hampiditra zavatra hafa koatra amin'ny men'Andriamanitra ianao dia possible ianao zany tsy miaina ny tena fiainana. Dia mazava ho azy fa tsy ho ao amin'ny antom-pisianao mihitsy ianao. Dikan'izay zany fehezo le zavatra ampidirina. Fehezo le zavatra ampidirina fa mahafaty le izy. Teto vokatry le nampidirany Eva n'ilay voankazo aloha zany resahana na le hoe voan'ny hazo atao ampovoan'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia sura fa tsy horery ny tafiditra satria fantatsika tsara fa nanomboka teo dia lazain'ny devoly fanazy zao tontolo zao. Izany hoe le fanalahidiny fahafatesana izay tsy tokony hahafaty an'i Adama mihitsy zany no nalainy dia teo ny trano. Ka izao zany rehefa mampiditra ny tsy fampiditra tsika alain'ny hafa indray le tsara ao anatintsika. Zay io izay ny tia nitenenina amin'io hoe napiditra le zavatra tsy tokony nampidirina ny tenenin'Andriamanitra i Eva dia niongotra tao amin'ny Adama daholo ny karazana fahatsarana rehetrarehetra. Dia izy nefa ny tena mahakamo satria mamparikoditra mieritreritra hoe
le fahatsarana avy amin'Andriamanitra nalainy devoly zay tsy mahay mampiasa azy akory. Soa ihany fa nisy tsika olombelona zay mitovy natiora tamin'ny devoly. Ary mila mitandrina tsika satria io no tena mahatonga anazy akahala tsika. Le natiora tokony ho azony lasanao. Dia ianao nefa efa ao aminao le natiora, mila avoakanao fotsiny le izy. Dia aza mety rebreben'ny devoly ao anaty fahavarimbarianana tsy hatafavoaka an'izay natiora zay tian'Andriamanitra hivoaka izay. Teto zany raha ny Genesis 3:7-20 sy 4:20 dia mazava ho azy fa nasorona tao Edena i Adama sy Eva. Midikany hoe nasorona tao Edena rehefa napiditra zavatra tsy nasain'Andriamanitra nampidirina dia voalohany aloha niala amin'ny fiadanana, tsisy ny fitsaharana, dia fanontaniana mampieritreritra. Fa maninona no misy foana ny olana? Fa teny mahafinaritra aloha dia hoe raha tsisy ny olana, tsisy koa ny vahaolana. Iny tsy maninona, tsy olana. Fa zao koa misy olana ininam-pidirina. Izany hoe ianao zany tsy mifidy tsara n'le fiainana teny iainana dia miditra ho azy le olana. Dia lasa mamotika ny fiainanao ilay olana ampidirina. Androany raha tsy teo very ohatran ny Adama sy Eva dia aoka ahay apiditra, dia aoka ihany koa ahay amoaka. Le mamoaka sy mampiditra mantsy safidy. Mila misafidy ianao zany dia aoka ny feon'Andriamanitra no henona toy ny henony Adama, ny feon'Andriamanitra hoe mandany ianao ry Adama dia ataovy ny anaran'ny zava-mananaina rehetra. Rehefa misafidy kosa iain'ny feo hafa ianao dia sura zay fa rehefa tsy Andriamanitra dia amin'ny devoly. Mila mailo ianao amin'ny fiainana, ampiasao mihitsy ilay finoanao hiteny amin'ny fanahy masina hoe feon'Andriamanitra ve zany sa tsy. Zany tena mila mahasensible antsika rehefa miaino zavatra amin'ny sofina hoe an'Andriamanitra ve zany sa ny devoly. Satria fantatra le izy anie. Rehefa tena se familiariser amin'ny fanahy masina ianao, rehefa miombona tsara ianao dia fantatrao tsara hoe an'Andriamanitra zany feo zany na ny devoly. Mila anaovantsika exercice zany zay. Fa raha tena iainany tena fiainana ianao dia mahaiza mandray safidy, mahaiza mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana mampiditra sy fiainana mamoaka. Inona ary zany no tena point ngeza be tiana ampitainy eto androany dia hoe mila fantatsika fa ny antom-pisitsika dia mamoaka sady mampiditra. Izay aloha zany sura. Efa nitenentsika teo raha vao mamoaka fotsiny ianao na mampiditra fotsiny dia tsy mety. Dikan'izay vita ny antom-pisianao rehefa ataonao ireo. Misy nefa olona tsy mahavita antom-pisiana vokatry ny tsy fahaizany mamoaka sy mampiditra na hoe tsy fahaizany miaina. Inona ary le ampidirina? Mazava ho azy mpinotsika miresaka eto. Efa tafiditra ao anatintsika Jesosy. Efa ao anatintsika koa ny fanahy masina izay mitondra vokatra. Dia tsy inona izany fa le toetra an'Andriamanitra izay efa ao anatintsika. Tafiditra izy zany vokatry ny safidintsika. Ny fanahintsika ao anatintsika io koa dia mila mihinana. Noana koa ny fanahy indraindray izay mahatonga an'ilay olombelona amin'ny teny hoe very fanambola velona, mijaly ny fanahiko, etc. Satria inona manona anazy? Tsy ampy tenin'Andriamanitra. Sakafo ny fanahy zany dia tenin'Andriamanitra. Le petit œuf l'esprit io tadiditsika le nresahana tario hoe Genesis 2:1-20 iny fanahy foron'Andriamanitra iny zany io le mila ny sakafony. Tsy maintsy miray amin'Andriamanitra io fanahy io amin'ny alalan'ny teniny. Dia raha vao ataontsika vitsy ny sakafony dia noana izy. Dikan'izay aza vela hifadianina ny fanahinao. Fanahy ihany zany tsy mahazo mifadianina fa ny nofo tsy maninona raha mifadianina. Noho izany fidio tsara zany. Efa voafidy moa zany mazava ho azy le hoe fiainanao anatintsika dia mivokatry ny fanahy. Ho resahantsika izay rehefa avy eo. Fa izao andao le fitaovam-pampidirana aloha no resahana kely. Satria ireo koa matetika misy olana fitaovam-pampidirana. Nofo ireo dia anjakan'ny devoly foana matetika. Ohatra ny maso. Izao no tenenin'ny Salamo 119:37 izay mila ataontsika tsianjery. Salamo 119:37 amin'ny anaran'i Jesosy. Avelio ny masoko tsy hijery zava-poana. Io tapany voalohany fotsiny no jerena. Raha ny tena izy mpanao salamo nangataka tamin'Andriamanitra mba hampivily ny masony. Fa za te hiteny aminao, ianao mihitsy mila manapa-kevitra fa vitanao zany. Misy fanahy masina ao anatinao dia avelio ny masonao tsy hijery zava-poana. Raha vao hitanao zany fa zava-poana le izy elao azo atao hita amin'ny maso akory fa raha vao tafiditra any amin'ny saina iny ka saintsainina elaela tonga amin'ny feo fieritreretana midina moramora ao am-po iny eo indray ny tranonao amin'ny alalan'ny fahalovana. Militsika zany tsy mijery zava-poana. Le fitaovana anankiray koa ny sofina dia aloha tonga dia vakitsika ihany ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay zavatra izay. Ohabolana 2:2 ny tompon'ny fahendrena no ny teny an'ity teny ity. Tompon'ny fahendrena. Ohabolana 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ko atongolano amin'ny fahendrena ny sofinao. Io ihany no resahako. Ianao zany raha vao ampiasa sofina dia ataovy repère hoe fahendrena ve zay. Fa raha vao tsy fahendrena mety tafiditra amin'ny sofina fa mijanona ao an-tsaina.
na tsy enona mihitsy. Be dia be zao ny fampahalalam-baovaon'ny lanitra. Ny atao hoe fampahalalam-baovaon'ny lanitra, tenin'Andriamanitra, hira mitory filazantsara, ireo karazana famakafakana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay enonao, reny zany a fampahalalam-baovaon'ny lanitra. Reny atao be dia be, dikan'izay azo atao tsara manakana ny sofina, tsy haino zava-poana, tsy haino fa tsy fahendrena. Ho antsika rehetra zany a, aoka ny sofinao, tsy ho fitoerana solomaso fotsiny, tsy hoe ampidirana zavatra hafa, fa tena fahendrena no ampidirinao. Misy mantsy ny sofina toerana solomaso, izay ihany no tena ampiasaina anazy. Raha vao ohatra zany ka misy zava-poana miditra ao dia tsisy dikan'izany le accès, tsy zay. Tsy voatandrina zany le izy, dia lasa fitoerana solomaso. Dia ohatr'izany koa ny saina. Raha vao tsy miasa ho an'i Jesosy io saintsika io, dia fitoeran-tsatroka. Dia aleo tsy atao fitoeran-tsatroka fotsiny ireny, fa tena ho ampiasaina ho an'ny asan'Andriamanitra, satria izay ilay atao hoe miaina ny tena fiainana. Andao ary jerevantsika indray hoe inona ary ilay avoaka, satria fantatsika zany izay fa ireo niniko ny resahana ny maso sy ny sofina fa mbola be dia be le fitaovana. Tsy resaka firy mivava satria le miditra mbola tsika ihany dia efa mahafehy anazy. Fa le mivoaka rehefa avy eo no resahantsika, le mivoaka mivava ny tiako tenenina. Fa ny zavatra tena tiano fantatra zany dia le hoe inona ary le avoaka, inona le asain'Andriamanitra avoakanao mba hahatonga anao hiaina ny tena fiainana. Ndao eo jerevantsika ny Samuela voalohany, Samuela voalohany toko voalohany dia 4:4 ka hatramin'ny 5:10. Samuela voalohany toko voalohany 4:4 ka hatramin'ny 5:10. Ny 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ely taminy: mandra-pahoviana no mamidivay ianao, esory aminao ny divainao. 5:10 dia namaly anaka nanao hoe tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy, fa tsy nisotro divaina toka tsy akory, fa mamoaka ny atao-poko teo anatrehan'Andriamanitra. Ity tantara ity moa zany dia mazava ho azy ao ely mpisorona, dia eny izy fotoana Iana io le maman'i Samuela. Nangataka ny Samuela izy hoe mba tia hananjanaka, dia rehefa manana dia atolotra anao Andriamanitra. Zany zao safidy tsara be mihitsy hoe ny zanakitsika atolotritsika ho an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Ely mpisorona, le mpisorona le tena efa expérimenté be, mipetraka eo ambaravarana izy moa zany tsy dia tafatsangana satria efa antitra, dia mandinika an'ilay olona mivavaka izy. Zay zany aloha mila jerena kely koa hoe aza mijery olona ianao fa aloha mivavaka miaraka amin'ny Jesosy any amin'ny mangingina, fa zay zany nataony ely mpisorona teto e. Dia zao ny zavatra nitranga, mipetsopetsona ny vavan'ny Iana, dia lazainy ely fa mamitoka izy. Dia nefa kaitsy izay le izy, tsy tsara zany ny mijery ivelany, ary tsy anjaranao koa no mijery alohan'Andriamanitra iny. Vao eo tsika ny teny hoe maso mila avily fa sao dia zava-poana le jerena, ary na tsy zava-poana ary ny jerena, aleo tsy anjarantsika le mijery. Fa zao ny zavatra nitranga teto, namoaka ny tao am-pony Iana teo anatrehan'i Jehovah. Tsika zany mila mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana. Raha izay faharoa, rehefa tsy maintsy teny io vavy io hamoaka, dia aleo zavatra izay ao am-pony avoaka. Zay moa zany sûr. Ka raha napiditra zavatra tsara ianao, nasian'Andriamanitra napiditra zavatra tsara ianao dia possible tsara koa mivoaka amin'ny vavanao. Za moa nisy fotoana nizara ndreo le fampiasana taovana kidimy ireo, dia zao ny teneniko tamin'izay hoe aleo tsy miteny mihitsy raha tsy tenin'Andriamanitra. Dia mety mbola sarotra aloha zany amin'izao, fa rehefa tena mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ianao dia possible ianao hanana an'izay zavatra izay. Hoe rehefa miteny ianao dia misy tenin'Andriamanitra, teny mahasoa an'ny olona mivoaka eny amin'ny vavanao. Dia ndao indray tsika hijery Jakoba anie. Eto zany aloha Iana zany teto tena zavatra vao am-pony navoakany, dia mila zay koa tsika avoakantsika eo anatrehan'Andriamanitra le izy. Jakoba toko 7 4 ka hatramin'ny 7:10. Jakoba 3:8-13 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nisy olona mahafolaka ny lela, zavatra-dratsy, tsy manam-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Izy no isaorana ny tompo dia ny ray, grantaire io ray teneniny io, ary izy ihany koa no anozonantsika olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. 10 fa vava ray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Rahalago tsy mety raha misy zany. 11 mo ny loharano va mamoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vava ray ihany. 12 rahalago ny aviavy va mety mamoaka voan'oliva na voaloboka mamovo voanaviavy, toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny ranomamy. 13 izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana,
aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Eto zany a dia mazava ho azy io tenin'ny Jakoba io dia hoe mila tsika feno tenin'Andriamanitra ao anatsika. Dia rehefa feno zay a dia automatique tsika mamoaka an'ilay tenin'Andriamanitra na ilay zavatra tsara. Fa tsy possible mihitsy hoe feno tenin'Andriamanitra ao anatinao a nefa mbola mahavita manopy ianao. Même na le opa mihaja ary. Za moa zany tsy mitombina ny tena izy fa rehefa opa dia opa. Eto zany teneniny hoe io vavanao io a tsy tokony hamoaka akoatran'ny tsara. Zay mihitsy ny tiany lazainy eto. Feno fahatsarana ao anatinao a dia avoay ilay tsara ao anatinao. Raha sanatria faharatsiana ny feno ao anatinao dia possible mivoaka ho azy ilay izy. Ary io tsy voatery ny vava mamoaka anazy fa mety mivoaka amin'ny maso io a, mety mivoaka amin'ny fihetsika io a, dia lasa feno fahalovana ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra zany ny teny hoe aleo avoaka amin'ny fahalemem-panahy ilay fahatsarana ao anatinao a. Aoka ianao hitondra tena tsara ozy izy ao amin'ny fahendrena. Tena zava-dehibe zany tenen'ny tenin'Andriamanitra zany a, ampitaina amintsika rehetrarehetra hoe rehefa mamoaka dia aleo ilay tsara ao anaty no avoaka. Be dia be ny tenin'Andriamanitra manambara izay famoahana zay. Fa za te hiazakazaka kely a hijery le hoe inona no nataon'i Jesosy. Inona ny ambaran'i Jesosy a amin'izay le hoe famoahana zay. Famoahana zavatra, fampidirana zavatra. Ndao ny hojerevantsika ny Luka. Luka moa zany Jesosy amin'ny persona mihitsy ny teny izy. Luka 4:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara amin'ny fony. Ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa ny halehiben'ny ao am-po ny tenena amin'ny vava. Mampieritreritra zany tenin'Andriamanitra zany ary na tsy hazavaina ary dia azo tsakotsakoana tsara androan'ny tontolo. Fa misy point anankiroa reto tiako resahana aminareo mahakasika an'io tenin'Andriamanitra io. Voalohany dia hoe rakitra tsara amin'ny fo ny resahana. Ny atao hoe rakitra tsara amin'ny fo ao anatintsika ao dia efa nitenentsika teo hoe mpino rehetrarehetra dia efa nahazo ny toetra an'Andriamanitra. Io le lazain'ny Galatiana 5:12-7. Dia io ihany koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ireo zany ny rakitra tsara amin'ny fo ao anatintsika. Dia rehefa ao anaty ireo dia mora mamoaka azy rehefa tarihan'ny fanahy masina ianao. Ny zava-misy ao amin'ny asan'ny apôstôly 20:35 misy teny mahafinaritra ao. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Eto zany tsika dia sarihan'ny tenin'Andriamanitra hiteny hoe aleo le manome, aleo le manome. Tsika zany mampiditra. Zay le efa nampidirina ny fahendrena, ny inona moa zany ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny toetra an'Andriamanitra ao anatintsika. Fa tsika koa mila mamoaka kokoa. Zany hoe io le niteneniko anareo hoe lasa feno fahalovana ianao raha vao misy fahatsarana ao anatinao ka tsy avoakanao. Dikan'izay mila mamoaka tsika. Mila mitandrina zany tsika amin'ny famoahana ihany koa fa be dia be ny sakana. Ianao zany raha vao mamoaka tonga dia mijoro, fantatrinareo le rampifilesy. Izy zany miandry anao eo foana. Dia raha vao misy zavatra ataonao dia mba mihetsika koa izy fa ny azo antoka. Rehefa tena eo anatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa miombina tsara amin'ny Jesosy ianao possible tsy haharesy anao zany izy avoay le tsara ao anatinao. Zao ny tenen'ny Efesiana 5:7. Fa tsy mba misy olona ozy izy tsy tia ny nofiny, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy ao amin'ny fiangonana. Zany hoe ny olona rehetra. Ozy izy Paul eto, i apôstôly Paul nanoratra an'io. Ny olona rehetra zany dia tia mamelona ny nofiny, tia mitaiza ny nofiny. Zany hoe rehefa jerevana zany le olombelona mijoro dia mety aminy kokoa manatsaratsara ny nofiny noho ny manatsaratsara ny fanahy. Sakana zany. Sakana tsy hamoahana ny tsara zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dikan'izay mila tsika manombo ny nofintsika fa mila mijoro ihany kosa amin'ilay famelombelomana amin'ny fanahy. Ny tianambara zany dia zao na miteny aza ny tenin'Andriamanitra hoe tia ny nofintsika dia aleo ataontsika matanjaka kokoa ny toe-panahy ao anatintsika. Zay le toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia mazava ho azy le nofo izay mangataka foana, manao meo foana ny nofo zany. Iny azontsika fehezina iny raha ohatra tsika tena mijoro tsara ao anatin'izay toe-panaraka an'Andriamanitra zay. Dia toy izantsika le hoe ohatran'ny ahoana ny torohevitry Jesosy amintsika rehefa le hoe mamoaka sy mampiditra satria miaina ny tena fiainana. Mateo 5:20 indray no jerevantsika amaraparana. Mateo 5:20 dia 9:20. Zao ny teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa nofo tsy mba manan-kery. Ianao zany raha vao tsy tia miaro tory dia rehefa vao tsy tia mivavaka dia possible ianao resy ny fakapanahy. Averiko tsara. Tsy maintsy miaro tory tsika. Tsy maintsy mivavaka tsika.
tsy maintsy fa raha ohatra hoe tokony dia mbola afaka leferina zany zay dia aza adino fa raha vao resy mifakapanahy ianao dia tsy miaina ny tena fiainana. Jesosy ny teny an'io mino aho fa azonareo ny tiany ambara. Jaona 4:4-5 koa dia mbola Jesosy koa no niteny an'ity teny ity. Jaona 4:4-5. Jaona 14:6 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha tena iaina ny tena fiainantsika zany dia mazava ho azy fa ny tsara indrindra dia miombona amin'ny Jesosy. Rehefa miombona amin'ny Jesosy tsika, izy ny tompon'ny finoana, izy ihany koa ny tompon'ny aina, dia ianao zany eo lasa le fantsona. Zay le izy hoe fantsona ianao no ampitany zay tiany ambara dia manatanteraka ianao. Dia efa ndresahako teo moa hoe ny toetran'Andriamanitra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny tokony matanjaka ao anatintsika, tokony avoakantsika izay zavatra zay. Tokony ianao zany amin'ny fiainana na hoe tsy maintsy mamoaka na hoe miaina amin'ny fitiavana. Zay moa zany le Galatiana 5:2-7. Mampatsiahy fotsiny eto fa efa haitsika tsy enjery io fa matoa zany tsy mahay an'io tsy enjery dia olona tsy dia zatra mamonjy sekoly fa voizina foana io eto. Mila manana fitiavana ianao mila ianao faly lalandava amin'izay rehetra alehanao. Mila mitoetra ao anatinao fitsarana, zay le fiadanana. Mila ihany koa anao maharitra ao anatin'ny toe-po endry satria amin'ny fotoana rehetra andehananao tsy maintsy misy foana le faneligelenan'ny devoly fa mila mahari-po anao anatin'izay. Mila ianao malemy fanahy na hoe mora fanahy tazomy le hoe ianao miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy tao anatin'ny asa fanompoana izay nataony nandritra ny 3 taona sy tapany indray mandeha izy nitako anaty baiboly indroa ngambe aleo ataoko hoe indroa. Ray aloha voalohany hoe tezitra izy le nahilikilikiry ny akizy. Dia nisy fotoana koa nanaovan'ny olona tsena tao amin'ny tempoly dia tezitra koa izy. Fa natezitra ary izy vetivety kely dia nalemy fanahy. Raha possible vitan'i Jesosy zay dia possible vitantsika koa. Ndao tsika hianatra fa na izaho miteny aminareo koa ary tena mbola mianatra an'izany fahalemem-panahy zany mihitsy mba hamoaka an'izany araka ny tena izy. Ary indrindrindrindra ny fanaova-tsoa koa zany tokony tsy ho adino dia mila miteny fahamarinana antsika. Ndresahana teo moa hoe rehefa hivoaka, rehefa hamoaka zavatra mivava dia alao tenin'Andriamanitra no avoaka satria tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Dia mila mionona koa tsika, mila manam-paharetana fa efa fantatra fa ho ratsy ity fiainana ity dia tsy hoe ratsy io dia miara ratsy amin'io ihany koa fa ndao ionona. Ionontsika hoe misy fiainana mandrakizay zay tsy maintsy ampitantsika rehefa tonga any amin'ny rahona lanitra Jesosy. Dia torak'izay koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra nantany fanahy masina zany hoe mba omeo teny za fanahy masina, inona le hoe toe-panaraka an'Andriamanitra fa tiako ho ay io dia mba ho ampitaiko amin'ny mpiara-manompo. Dia ao amin'ny Isaia misy an'ilay izy. Isaia 1:2-2. Zao zany ny fomba nanazavana fanahy masina aminahy amin'ilay hoe toe-panaraka an'Andriamanitra dia ampitaiko aminareo. Mino fa izy mitarika eto dia ho voarainareo ilay izy dia ho ampiainanareo. Isaia 1:2-2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary izy hitrebona avy eo amin'ny fakany. 2. Ary ny fanahin'Andriamanitra hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Mazava ho azy fa ity solofon'ny Jese resahan'ny baiboly ity dia Jesosy le resaka. Tao amin'ny Jesosy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary rehefa tao aminy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, efa ao aminao koa zany le izy satria ianao efa mpino. Ary rehefa ao aminao le izy dia inona ny angatahan'i Jesosy aminao? Manao eny fotsiny. Eny, vonina Jesosy atao fitaovana hamoaka an'izany toe-panaraka an'Andriamanitra zany. Dia izao ny zavatra mitranga rehefa mandinika tsara ny teny io amin'ny fanahy ianao dia misy zavatra 7 avoakan'izy io. Point 7 mahakasika ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Voalohany amin'izany dia hoe fahendrena. Zay aloha zany dia anisan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Faharoa dia hoe mahaizy ianao mamela heloka ara-potoana. Fahatelo mila makatoy ianao. Fahaefatra mila manetry tena mba hahazo fahasoavana. Fahadimy mila ianao masina satria masina le Andriamanitra rainao. Fahaenina mila mahitsy ianao rehefa miteny eny dia eny, rehefa miteny tsi dia tsi, ny ankoatran'izay tsisy. Ary fafito farany dia hoe madio fieritreretana. Io matetika malatsaka ny zanak'Andriamanitra amara-parana fa efa tonga ny fotoana sady amehan'izy rehetrarehetra eo amin'ity fieritreretana madio ity ny tena olana amin'ny fiainana andavanandro. Izao ny zava-misy ny olona ny inventé ny matériel informatique, ny ordinateur zany dia lasa izy nijery ny olombelona. Hoe ahoana ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia nampitovitoviziny amin'izay io matériel informatique io. Raha mijery ordinateur ianao zany
dia misy ilay antsoina hoe microprocesseur atodohan'ny ordinateur mitovy amin'ny saitsika izy io satria miforonona ilay ordinateur dia nangala tahaka an'izay zany ilay mpamorona. Dia faharoa misy ilay disque dur ao daholo ny apetraka ny information na mbola tsy traité na ny efa traité dia ilay disque dur zany mitovy amin'ny fotsika koa. Dia zao ny zavatra mitranga rehefa tsy mipetraka ao anatinao fieritreretana madio dia matetika tafiditra any amin'ny saina any amin'ny processeur anao ilay izy dia miditra ao amin'ny disque dur anao. Ao amin'izay izy micorrompre an'izay tiany ho lasa corrompu rehetrarehetra. Dia zao ny angatahana amintsika azo atao tsara ny manajanona eo amin'ny saina ny information izay miditra amin'ny maso. Masontsika zany zao périphérique d'entrée raha ordinateur ny resahana. Dia rehefa miditra ilay izy dia ao amin'ny processeur ihany dia mijanona. Ohatrohatran'izao ny fomba fataony nanaovana ny ordinateur io. Io izy zao mandeha tsara ka raha tapaka ny jiro ka tsisy pile ao aminazy io, tsisy batterie, avy hatrany dia miredémarre ilay ordinateur. Dia rehefa miredémarre io tsisy ninona tsony ao amin'ny processeur. Zany hoe tsy misaina ny ninona ilay processeur. Azontsika atao tsara koa zany. Inona ny fomba firedémarrena ny vatanao? Ohatra raisiko ohatra hoe misy manopy ianao teny ambony bus zany sendra voakasika ao ny tongotra ilay olona satria lasa tafiditra tao ambanin'ny tongotra ao dia voaopy ianao. Dia rehefa voaopy ianao dia tonga ilay izy dia voarainao tsaina satria mafimafy ilay opa dia azo atao tonga dia miredémarrer an'iny ilay processeur anao zany redémarrer ho aingana mba tsy tonga any am-po iny satria raha vao tonga ao iny tonga dia corrompu indray ny eo anatinao. Fomba firedémarrena an'ilay izy dia tsotra be, manaova autodélivrance aingana. Eo no eo tsy misy olona mahafantatra ianao tsy mila mihetsika ny tananao hoe miala fa tonga dia manao autodélivrance. Zay aloha zany ny aingana be fatao efa fataoko ilay izy dia hitako hoe mahomby be fa za zany taloha le nampianarinarina nytony aninaniny tony dia za raha vao atao hoe hopainao zany tonga dia miainga ny sandry fa afaka ilay izy taty aoriana satria tsapako hoe aika tena ilaina miredémarrena io sainao io. Fomba firedémarrena saina anankiray ny fahaizana matory. Ohatrohatr'izao ilay izy tonga ohatra ny amin'ny enina maraina avy mifoy ianao dia afaka mbola matory indray ianao. Mety mbola fotoana hafa ny hanazavana an'ilay izy fa azo atao tsara zany rehefa miaraka amin'ny fanahy masina hoe eto atompo iredémarrer. Dia rehefa mifoy eo ianao tsisy zavatra tadidinao intsony dia nakararany saina teo aloha. Dia fahatelo sady tsara indrindra fanapa-kevitra aingana be. Eo ny alalana fa matotra ara-panahy ny olona. Tsy mila toromaso le délivrance mbola ho elaela fa tonga dia manapa-kevitra hoe tsy hanoko zany. Zay ianao zany lazaina fa tena efa matotra ara-panahy. Ka be dia be ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana ny angatahana amintsika mahaiza mampiditra, mahaiza mamoaka. Zava-dehibe no nomeny tompo antsika androany miangavy raha sitraka ao ampiasao tsara io périphérique d'entrée anao misimisy io eo amin'ny faritry ny loha ilay izy dia ao ihany koa ny atodo redémarrer ilay retsy aza miandry tratry ny fahalovana fa Andriamanitra mijery antsika isan'andro san'andro. Ndao tsika hitsangana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra noho izany teny izay nomeny antsika androany zany dia ho tsakotsakontsika ny teny dia ho tanterahantsika izay voalaza. Vavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay noho ny teny izay nomenao androany misaotra fa teto ianao niasy ianao nanokatra amin'ny fonony tsirairay avy na ahafahany tsirairay avy nandray ny teny. Misaotra anao ihany koa satria mbola nataonao fitaovana androany napita ny teninao. Ny angatahanay Jesosy tena aloha aiainy zay fa io ainy io Jesosy nomenao anay voalohany zay ny ao anatinay. Tsy manana afa-tsy io zay sy akoatran'izay dia le arena be ao anatinao. Ampianaro zay aiaina, ampianaro zay ampiatra zay fiainana ny tantaraina teo zay ary voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray. Ndreto zay rehetra raha misy olana mitranga aminay rehetrareto ianao mahalala ny any am-ponay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa mivany olana satria mahay miaina ianao. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa naiza le anao androany dia le fiainana anao voaka amin'ny vavanao, le fiainana anao voaka amin'ny fihetsika eo. Ka raha misy olona miteny sy mijery momba anao dia fatany fa ao aminao Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray fiadanana kosa ho antsika rehetra izay mandre zao teny rehetra zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehakintsika ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko. Halleluja. Nandray ve ianao? Tsy mahazo mamaloko hoe tsy nandraiko. Afa tena tokony nandray satria tena arena be ny apetraka Andriamanitra ao amin'ny teniny sy ampitenenan'Andriamanitra ny mpanompony. Inona moa ilay lohateny androany? Miaina ny tena fiainana. Anisan'ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny miaina dia zavatra ampidirina sy zavatra
avoaka. Mazava ho azy fa zay nampidirinao ihany no azonao avoaka. Nanampy be deaibe Andriamanitra satria rehefa mandray an' Jesosy ianao dia zavatra tsara be deaibe ny tonga dia ampidiriny ao anatinao. Fa avy eo koa nefa possible mahatafititra zavatra tsisy dikany tamiko ianao araka ilay voateny teo dia mila tandremana. Marina tokoa fa azo vahana ny olana rehetra. Marina be ilay teny teo, mahafinaritra be ilay raha tsy misy ny olana tsisy ny vahaolana. Fa raha feno teny koa ianao miaina ny olana. Averiko. Raha tsy misy ny olana, tsy misy ny vahaolana, dikan'izay ilaina ny olana hovahana. Tena mety zay 5-5. Ty misy 6/5 mbola tsara kokoa. Raha feno teny ianao miaina ny olana. Alleluia. Dia izay mahatonga antsika mila mitombo fahendrena. Indray ohatra teny tsy voatandrina lasa problème. Ao an-trano resahako io. Fa rehefa mianatra amin'ny teny ianao dia lasa tsy problème intsony. Satria ianao mifehy ny zavatra avoakanao. Indray diso ny zavatra saintsaintsika momba ny olona, indray diso ny zavatra saintsaintsika momba ny hafa, satria misy fotoana diso ny zavatra saintsain'ny olona momba antsika. Azareo ve zany? Rehefa misy fotoana ianao miady mihitsy hoe tsy za mihitsy ary le tiako tenenina dia mba saintsainy fa mba ohatr'izany koa ny olona misy fotoana tsy voatery tonga dia raisina fotsiny bruta be iny fa araka le teny mpanompoandriamanitra teo auto délivrance mety mbola elaela. Le matory mety sanam-potoana atory-tsoina satria le opa raha varirara koa zao fomba fiteny. Le teo zany mbola tsy telona ny toany efa miainga. Tsy maintsy miakatra midingana ambony ianao manapa-kevitra tsy mandray an'iny. Anisan'ny nazavain'ny tompo tato amintsika moa dia hoe mijoroa toy ny dokotera mahita an'le marary ho manaintaina sy manao krizy dia tsy hainao indray no le olona efa amin'ny krizy dia tsy hainao indray tiako efa sady krizy mbola fa manana masoneno indry ao anaty krizy izy dia misaringotra sy manao zavatra be deaibe dia ianao le afaka ho fantsona anasitra anazy. Anankiray natorin'i Jesosy dia zao aza mijery ny olona ho coupable fa mahita ny olona ho victime. Dia hitanao fa zay le décision zay le efa to dia resantsika to daingana be amin'ny décision anatinao tsy handray an'ilay izy aparary ianao fa tonga dia vao surmonter anao ilay izy dia tsy mahita an'ilay olona ho fahavalo ianao, tsy mandray an'ilay teny ho mankarary ianao fa afaka hijoro to dia mamela an'ilay olona eo no eo. Milamina ny journée dia tahiny tompo ianao aorianan'izay. Amen. Ataontsika hitsangana ary. Avafantanao dia mankasitrasy misaora azy fa isan'izay nandreny teny fiainana andro amaraina nampatsivin'Andriamanitra fa tsy hoe natao hiaina fotsintsika fa natao hiaina ny tena fiainana. Mangatah amin'i Jesosy mba hamakivaky ny herinandro ianao miaraka amin'ny fanampiana fanamasina araka ny vavaka efa natao teo ho hainao no mampiditra fa indrindra efa nampiditra zavatra sosy tsara be deaibe ao anatinao ny tompo dia ho hainao no mitahiry an'izany sy ny mamoaka an'izany mba tsy ho verivery fahatany izy ireny satria arena rakitra trésor napetraka ny tompo ao anatinao. Raha hitsara indrindra amin'ny aran'i Jesosy misaotra ny fotoana maraina natao hiaina ny tena fiainana izay miaraka aminao sy manana anao. Misaotra Jesosy fa nampianarinao tao amin'ny teninao fa ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara ao anatin'ny fondraha. Dia hamakivaky ny tontolo andro zay, hamakivaky ny herinandro adiva marana ny volana febroary dia ataovy mahay mamoaka an'izay efa napetraka atao anatinay izay tsiraray avy. Marina tokoa fa izay olana sikrotana eo dia azo alamina, azo atsangana fa indrindra omenao fahendreny izay mba tsy hamorona na hanangana olana vaovao indray avy amin'ny tsy fahaizanay mifehy, avy amin'ny tsy fahaizanay mamoaka, avy amin'ny fanaovanay atsirambina ny zavatra teneninay sy avoakanay sy saintsainay. Fa sofa eo ianao Jesosy manampy anay, manintsy anay dia mankasitraka anao zay ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny fampiasanao azy, misaotra ny amin'ny sekoly andro amaraina, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fampaherezana. Mankasitraka anao zay tompo fa afaka makivaky journée androany ary ho journée bénie zany fa nandray teny mpanitsina, teny mpananganana avy aminao indray zay. Tsarovy ny tsiraray avy zay tonga eto na ao tokantrano any ampiasana na any ampianarana eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny ara-piarahamonina tena aneho ny endrikeo tokoa zay amin'ny alalan'ny fahaizanay mamoaka zavatra tsara ara-potoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy miangavo avao mandehana fa ny tompo hitahanao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanamasina efa miasa amin'izao ora sy taona izao manampy anao atonga anao ahay apiditra
sy ay amoaka. Ary mahita fa ho vitanao tsara no manao filtre sy mamantatra mametraka discernement amin'ny zavatra tsy tokony ampidirina. Ho ampian'Andriamanitra ianao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny sofina nomen'Andriamanitra anao sy ny maso ary ny fisaintsainana manomboka androany maraina ho vitanao ny mihoatra avy amin'ny exercice mety hitranga sy seho tsy ampidiranao fakofako hitondra loto fahasorenana sy fahakiviana ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano mahay mampiditra zavatra tsara ianao mahay mamoaka zavatra tsara ianao mahay miaina ao ambadiky ny fahatsarana izay efa napetrak'Andriamanitra ao anatinao olona tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ankonana tsara ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tokatrano tsara ny tokatranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Fiainana tsara ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa Andriamanitra manampy ianao ary izy ane ombanao indray amin'ny herinandro vaovao ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa milamy io zavatra heverinao fa manahirana io. Ao anatin'io ady io mandresy ianao. Ianao ny tendren'Andriamanitra andresy eo fa aza matahotra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho fantatrao ny antom-pisianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka ny anjara voatendrinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao